tsara ianao mandrapiavin'ilay tompo andramanitra ilay ray zay be fitiavana no masiana ampitantana komaeretsa ny sekoly novondona sosay sy ananaia aniasa falabe ajana abanjesonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo jesosokina izy no hitarikaosay vavolombelona tsemenatra komaeretsa ny sekoly novondona sosay tsy ananaia aniasa falabe ajana abanjesonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo zay sarana lay fana imasinany no ampahelinay zanazane komaeretsa ny sekoly novondona sosay sy ananaia aniasa falabe ajana abanjesonany tanitazana amin'ny anaran'i Jesosy no ionana amintsika ny tokantrano any raha zao fahita lavitra izao ary faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika amin'ity alahady fandraisana ity mbola atin'ny fotoanan'ny kare misy isika ary mbola mahatsiaro ny fangiry firin'ny tompo koa ary miara-miombina amin'izao tontolo izao koa ny fiangonana amin'izao fizahantsoetra lalovana izao ary dia mampahery anao ny tokantrano any mampahery ny fiangonana mampahery ny vahoaka an'Andriamanitra irehetra alahady ny andro dia nanafatra antsika ny tompo hanomeza antsika voninahitra azy amin'ny fotoanan'ny sabata tahaka izao alahady tahaka izao koa dia miarahaba anao ampifaliana ny tokantrano any ary manonona ny fiadanan'i Jesosy zay mihoatra noho ny farana rehetra amin'ny sambatan'olona. Ny salamo fa 970 ny salamo fa 970 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina no iderahantsika an'Andriamanitra sy etsontsika ny famindram-pony aorian'izay dia ny hira fa 730 andiny voalohany sy faharoa ary fahaefatra ny hira fahaenina salamo fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny favalo ary ny hira fa 730 ny andiny voalohany sy faharoa ary fahaefatra ho amin'ireo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika aoka iompo hideran'ny tompo isika ry havako malala izaho tian'i Jehova satria efa nindreny feon'ny fifonako izy satria efa naningilana ny sofiny tamiko izy dia hiantso aho raha mbola velona koa nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainantsy hita nahita fahoriana sy alahela dia niantso ny anaran'i Jehova hoe Jehova mifona aminao aho vonjeo ny fanahiko mamindra fo sy marina Jehova eny miantsa Andriamanitsika miaro ny kely saina Jehova reraka aho dia namonjy ahy izy. Amen.
ivavakisika tompo misotranao zahay fa Andriamanitra fitiavana ianao ka miteny mandrakariva aminay amin'ity ora sy fotoana ity dia mbola afaka manome voninahitra anao isan-tokantrano sy isam-batan'olo zahay ary mindrana zany salamo zany fa Andriamanitra miantra ianao ary na dia hodidin'ny fahoriana sy ny fahafatesana aza ny fiainana zanak'olombelona kehitriny ary ao anatin'izany zahay dia mahatsiaro ny famindramponao fa Andriamanitra meny vavaka ianao dia indreto izay fiangonana izay mpino miombona na dia ho aza ny elanela-toerana ny elanela-tany dia miombona ho fo iray ihany zahay ary hitanao zany fo iray ao aminao zany dia aritsainy ifanainao masina hamangy ny isam-batan'olona ny isan-tokantrano ho fanatitra manompofina kasitrahanao zao fiaraha-mivavaka izao ary ho tsapanay ny famindramponao fa tsy resin'ny fizahn-toetra ny finoanay ary tsy resin'ny fahafatesana ny fitiavana ianao dia mety iza tompo eo afovoan'ny tsirairay avy ny tokantranona ianao manamarina ny tenin'ny Jesosy anakao hoe na aiza angonarona telo minaranao dia eo afovoana ianao ko naiza n'ity ora ity iantsona ny anaranao na ny sambatan'olona na ny maro dia samy ahita ny famindramponao aminaranao Jesosy Kristy mpamonjy amen. Aorian'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hira fasivy amby telopolo ny hira fasivy amby telopolo sy efajato ny andinin'ny faharoa no ataontsika riavako malala aorian'ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka no tsika mifanajana zao sitrapon'Andriamanitra nampitondrain'ny tompo ho an'ny Paoly izao ary tonga mby aty amintsika hita ao amin'ny taratasy ny soratany ho an'ny Timoty zanany. Hoy ny apôstôly Paoly: fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Koa aoka ianao hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Miaraha miaritra ny mafy amiko ny apôstôly Paoly tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Tsarovo Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako izay aretitako fahoriana hatramin'ny fatorana aza nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Manoloana zany sitrapon'Andriamanitra zany riavako malala dia matsiaro ny tenantsika ho tsy tanterakitsika. Nanafaratsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy fanahy iosa no nomen'Andriamanitra atsika fa fanahy mahery, fanahy mandresy, fanahy mahazaka fizahn-toetra, fanahy mahazaka fahoriana, fanahy mandresy fankapanahy. Ary nanafaratsika raha teo koa ny tenin'Andriamanitra hiahery amin'ny fahasoavana hatrany ka hijery ny zavatsarotra rehetra lovantsika ao anatin'ny fahasoavana. Eny mihoatra noho izany nanafaratsika ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra dia mba tsy voafatotra tsy akory na inona zavatsarotra
lalovana manoloan'izany dia tsika ry avako malala ivavaka ifony ao anatrehan'ny tompo ivavaka isika tompo misaotranao zahay fa mofinainao anay tokoa ny teninao nanafatra anay ny teninao fa tsy fanahy iosa no fanahy nampitoerinao ty anatinay fa fanahy mahery dia ny fanahinao Andriamanitra manoloana ny zavatra iainanay ankehitriny nefa tompo dia ndrandray kivy izahay miravoravo tanana izahay matahotra izahay mitebiteby izahay mamindrafo aminay tompo raha kely ny finoanay fa ataovy tsapanay fa fanahy mahery ty anatinay ka raha misy fitavozavozanay raha misy fisalasalanay dia mamelahany elokay raha misy tsy fahatokina ianao dia avelaony tsy fahatanterahanay nanafatra anay raha teo koa ny teninao fa ianao Andriamanitra dia tianay ka nitonanay hijery ny zavatra rehetra amin'ny fahasoavana tompo ataovy hitanay ny fahasoavanao na dia ao anatin'ny zavatsarotra lalovana aza mamindrafo aminay raha toka tsy mahita ny fahasoavanao zahay tsy mahatsiaro zany noho ny amafy ny zavatra lalovanay ankehitriny ataovy tsapanay tompo fa tianay ianao na inona lalovanay avelao eloko izahay ary amin'izay rehetra tsy mety ny lalovana nataonay amin'izay rehetra nampalahelo anao nataon'izao tontolo zao nataon'ny fiangonana dia mamelany elokay tompo aza ela famindrampo fa sitranony firenenay sitrano zao tontolo zao tompo aoka tompo ho hitanay ny azo fijalian'i Jesosy zanakao zay fanasitranana ho an'izao tontolo zao koa avelao eloka nanafatra koa ny teninao zay novakina teo fa ny teninao tsy voafatotra tompo tsampanay ny fahamarinana zany teninao zany ankehitriny fa na eo aza nelanela tany na tsy afaka mimbavaka any amin'ny trano fiangonana ary zahay dia ny teninao tsy voafatotra fa afaka mampiombona anay mandrakariva ianao ary etony zahay mifona ho an'izao tontolo zao atsaharo ny fahatezeranao fa mindreo fo zahay ny amin'i Jesosy Kristy zanakao amen. Afaka malala hoanao izay mibebaka marina dia toy izao ny famelan-keloka tolotry ny tompo anao raiso amin'ny finoana raiso amin'ny fahatokiny zany famelan-keloka atolotry ny tompo anao zany hoy ny tompo hositraniko ny fihodinanao ho tianao tsy vozonana fa efa niala taminao ny fahatezerako ko ataoko ahoany ny fahafoyanao ataoko ahoany no fanao anao tahaka ny adima ataoko ahoany no fametraka anao tahaka ny zeguma onena ny foko mafy loatra ny alahelo tsy anontolo fona andringana anao intsony aho fa Andriamanitra fa tsy olona dia niray masina ao aminao ka dia tsy ho avy amin'ny fahatezerana mirehetra voavelany elokao ny amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anao haleloia misaora ny anarany masina
sambatra ny olona zay voavelany eny sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Hira 570 andininy 13. Afaka malala manoloza ny famindrampon'Andriamanitra izany dia ntsika iombona amin'ny fanekem-pinoana apostolika, mampiombona antsika amin'ny fiangonana kristianina ampiny rehetra manerana izao tontolo izao, manao hoe mino n'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho. Tonga eo amin'ny fotoana ry havako malala makina ny soratra masina isika, hanao ny hira izay efa niomanana ny koral Maitininaly Ambotantely, ary dia ao aorian'izay dia anaraka ny vivaky ny soratra masina voalahatra araka ny perikopa isika.
tonga eo amin'ny fotoana amakina ny tenin'ny soratra masina sika ry ava-malala. Ny tenin'ny soratra masina izay vakina dia hitantsika eo amin'ny salamo fa 8:100 ny andinin'ny 420 ka hatramin'ny 720. Ny apokalipsy 5:10 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Ary faranantsika eo amin'ny filazantsara araka ny marka 2:20 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Salamo 8:100 andinin'ny 420 ka hatramin'ny 720. Apokalipsy 5:10 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Filazantsara araka ny marka 2:20 andinin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Mialohan'ny amakinan'ny teny dia mbola hiaraka iombavaka tsika. Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay ao, isoranay ianao ny amin'izao fotoana izao mbola azahoanay mamaky ny teninao. Ny teninao tokoa no fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra. Dia mangataka izay Jesosy ny hanomezanao anay ny fanahy masina mba andraisanay izany teninao izany ka tsy hanotanay aminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 8:100 ny andinin'ny 420 ka hatramin'ny 720. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifono aminao a Jehovah, vonjeo e. Mifono aminao a Jehovah, ambino e. Ho tahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, avy eo an-tranon'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah ka mampahazava antsika. Rohiziko feo sy fanaty piravoravona na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny Andriamanitra ka anandratra anao aho. Miderahan Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindapony. Apokalipsy 5:10 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Aritako fa indro nisy famantaranay raiko tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely 7 izay nanana ny loza fito farany, satria ireny no enti-mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita fa indro toa ranomasina fitaratra miaro hafa, ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tanany lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izay manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra, ary iza no tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy eo ankohaka eo anatrehanao, fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Ho faranantsika ao amin'ny filazantsara araka ny marka 2:10 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 2:10. Ary raha nanakaiky ny Jerosalema tao Betfaga sy Betania any an-tendrombohitra Oliva Jesosy, dia naniraka ny roalahy tamin'ny mpianany ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny rovohatra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay, dia hita zanaboriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona, fa ao izy ka ento aty. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, dia avelany mentiny ity indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanaboriky mifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no amanareo ny zanaboriky, ary izy nilaza taminy araka nolazain'i Jesosy taminy hoe dia navelany andeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zanaboriky, dia nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka rantsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah,
ho tahinany ny fanjakana zay avy dia ny any davida raintsika hosana any amin'ny avy indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo akanjany tempoly. Ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy sady efa hariva ny andro tamin'izay dia niala izy mbany 12 lahy ka nankany Betania. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tonga eo fotoanany toritentsika ry avako milala melo zany dia anao ny hira zay efa manana ny chorale ambotantely. Ny ten'Andriamanitra ry havana na ny soatra masina izay akatsika ny toriteny amin'ny ity alahady fandraisana ity
dia ny marika toko faraiky ambin'ny folo, marika toko faraiky ambin'ny folo izay mitantara ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema. Marika toko faraiky ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraiky ambin'ny folo. Ampitombona amin'ny ramaraka-riva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ny tsaraintsika sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy atsika. Raha mamaky tsara ny filazantsara araka ny marika tsika rehefa ko malala dia mandrakariva ny fitantaran'ny marika azy dia izao tsy mitovy hevitra na mifandiso mandrakariva ny fijerin'i Jesosy sy ny fijerin'ny olombelona. Manomboka eo amin'ny mpianatra io, manomboka eo amin'ny mpianatra io dia mandrakariva misy izay fifandisoan-kevitra izay hevitra mifandiso na fifanoherana mihitsy ary eo amin'ny fomba fijerin'i Jesosy sy ny mpianatra maika moa ny vahoaka izay. Raha ohatra ka mamaky ny marika toko fahavalo isika dia ataontsika ny manomboka ny amin'ny fahavalo fa io no akaiky indrindra ny toko ity, dia ahitantsika ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra hoe efa mafy ve ny fonareo e, tsy mahatadidy va ianareo e, tsy mahafantatra ny hevitry ny famantarana va ianareo e. Diso hevitra ny mpianatra ny fijerin'i Jesosy tsy fijerin'ny mpianatra. Ny toko fasivy dia vao maika manamafy izay ndraiky io, izay fifandisoan-kevitra izay vao maika mafy kokoa momba ny dinin'ny mpianatra hevitra ny amin'izay teo lehibe eo aminy hoe iza moa izany zao no rehefa tsy eo ntsony Jesosy iza mitsika no lehibe, dia mbola le tsy fifandisoan-kevitra ihany. Tsy takatry ny mpianatra ihany koa ny dikany hoe rehefa tsy eo Jesosy ny teny hoe anzange tsy hoe andio faty amin'ny hazo fijaliana, dia ny mpianatra namaky azy iza zany ny andiben'i Jesosy. Ary dia nisy fifandisoan-kevitra tahaka izany ny toko fahasivy sy ny apahany ihany zany fa amin'ny toko hafa dia mbola ahitantsika an'izany. Ny toko fahafolo izay eo alohan'ity koa dia vao maika raharabe, ny andininy fahavidimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby efapolo dia afaka malala. Inona no nitranga? Mpianatra niteny manao hoe Jesosy, aleo zahay mba rehefa mbaratra eo amin'ny fanjakanao ianao, Jakoba sy Jaona zany io, aleo ny anankiray aminay eo amin'ny ankavia sy ny ankavananao, ary seza fotsiny izao hoe rehefa mba tonga eo amin'ny fanjakanao anao Jesosy, raha toka tonga amin'izany fandreseny zany dia aleo mba niray aminay mirahalahy eo amin'ny ankavianao dia nindray kosa eo amin'ny ankavanana, ady seza avy hatrany ry havako. Dia izany fifandisoan-kevitra matetika izany hita ao amin'ny marika ry havaka. Ary amin'ity Jesosy niakatra tany Jerosalema ity dia tsy Jesosy sy ny mpianatra ihany no tsy mifankahazo hevitra fa tsy Jesosy ny vahoaka koa. Ny fifandisoan-kevitra indray amin'ny Jesosy sy ny vahoaka. Fa inona no mahatonga matio mitantara marika mitantara zany ry havako malala. Jereo raha fa ao amin'ny testamenta taloha dia ny toetsaina ny andrasan'i Jiosy ny Mesia dia anankiroa. Ny Jiosy raha ny andry ny Mesia dia miseho amin'ny endrika anankiroa no andrasan'ilay Mesia. Voalohany dia izao hita ao amin'ny bokin'i Daniela. Amin'ny faminanian'i Daniela dia ilay Mesia ampitain'ny faminanian'i Daniela dia ilay Mesia tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ilay Mesia tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra, ka io Mesia io izay tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia Mesia izay mamantana vahoaka endry, mamantana fiangonana efa vonona miandry azy. Mesia izay tonga amin'ny fotoana ahitany fa ny olona andray azy dia efa vonona ny andray azy. Fa tsy izay ihany fa ny bokin'ny Zakaria kosa dia maneho toetra faharoan'ny Mesia. Raha tonga ilay Mesia dia tonga amin'ny zanaboriky, tonga amin'ny zanaboriky, izany hoe tonga amin'ny fahalemem-panahy. Ary amin'ny faminanian'i Zakaria mpaminany dia izao, ilay Mesia rehefa tonga dia mamantana firenena maditra, mamantana firenena mafiatoka, mamantana firenena mahantra, mamantana fahotana tsy fahatanterahana. Ary dia izay toetra anankiroa ny Mesia izay no ataontsika hoe na endrika anankiroa sehon'ny fahatogavan'ilay Mesia izay no nendrasany zanak'Israely an'ilay Mesia. Ny toetra voalohany zany dia ny hoe raha endry ny zanak'Israely dia miandry Mesia tahaka ny faminanian'i Daniela izy. Izany hoe Mesia tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra.
fa raha maditra kosa ny zanak'israely anatin'ny zavatsarotra dia ilay mesia izay ambarany Zakaria mpaminany mitaingina zana-biriky indry ny mpanjakanao avo anao malemy fanaza mitaingina zana-biriky le zana-biriky tanora. Dika zany dia amin'ny faminaninana amin'ny boky izay nianaran'ny zanak'israely ny Talmod dia tsotra be miankina amin'ny toetra ny fiangonana, miankina amin'ny toetra ny firenen'Israely ny endrika isehoany ny fahatongavan'ilay mesia. Raha toa ka mahatoky sy endry ny zanak'Israely araka ny filazafan'ny Talmody azy ny taranaka joda dia mahita ilay mesia any amin'ny raha ho any lanitra izy, ilay mesia amin'ny voninahity, ilay mesia ao anatin'ny fandresena. Fa raha ohatra kosa ka ao anatin'ny fahalovana sy ny faharatsiana ny zanak'Israely sy ny firenena dia ilay mesia izay ambarany Zakaria mpaminany mitaingina zana-biriky, ilay mesia ny fahatsorana, ilay mesia ny fanetretena zay no tonga. Dia amin'ity marika toko faraika ambin'ny folo ity ry afaka malala dia ny fahatanterahan'ny faminanian'i Zakaria no asehoan'ny marika. Zany hoe tonga ilay mesia, ilay zanak'Andriamanitra, dia tsy namantana firenena endry izy, tsy namantana firenena ny lamba izy, tsy namantana vahoaka ny olona tamin'ny fonan'Andriamanitra izy, tsy namantana vahoaka tian'Andriamanitra izy, fa namantana vahoaka mpanota mafo miodina tamin'Andriamanitra ary nanomboka tamin'ny Krismasy zany. Dia hitantsika fa tany an-trano nombony teraka ilay mesia, laza fahalovan'ny firenena izay na ny fiarahamonina zany andray an'i Jesosy. Dia eto zany dia milaza tsara ity marika toko faraika ambin'ny folo ity fa ilay Jesosy rehefa tonga taty amin'izao tontolo izao dia nandray nahita ny fahorian'ny vahoaka sy ny ditra ny vahoaka izy. Fa izao rehefa koa malala raha toa ary ka zay ny ampitain'ny marika ny hoe ilay mesia izay ilay mpanjaka, ilay mesia izay Jesosy mpanjaka izay niakatra ny Jerosalema ka tsarotsika manokana amin'ity alahadin'ny sapandrovy ity, dia mesia izay mamantana vahoaka maditra, mamantana firenena mafiatoka. Dia iny rehefa koa malala no resahantsika hoe fifantsokevitra indray eo amin'ny Jesosy ny vahoaka araka ny lazatary aloha. Ny mandrakity moa ny androany dia ny jiosy dia mbola miandry ilay mesia araka ny bokin'ny Daniel, miandry ilay mesia tonga eny amin'ny raha ho any lanitra. Fa ny kristianina kosa dia efa mahatsiaro fa ilay mesia dia efa tonga ary efa namantana vahoaka mafiatoka sy firenena zao tontolo izao nanombo azy tamin'ny azy fijaliana. Fa ho avy ilay mesia fa ny fiverenan'ny fanondrony dia ho eny amin'ny raha ho any lanitra izy ary aka izay mino any aminy miaraka aminy. Koa zany rehefa koa malala hotika manao hoe misy fifantsokevitra mandrakariva. Inona mifantsokevitra? Ilay vahoaka jiosy zany dia niandry mesia mamonjy azy tamin'ny fahoriana, mamonjy azy tamin'ny fanjanahantany izay nataon'ny Romanina, mamonjy azy tamin'ny fangiry firiana. Dia niandry mesia mipoitra eny amin'ny raha ho any lanitra izy. Kanto zay no tonga fa mesia tsotra. Azo tsara fa hoy ny filazan'ny marika azy rehefa niakatra any Jerosalema Jesosy andin'ny fahavalo dia namelatra ny lambany teny an-dalana ny olona ary naka rantsan-kazo dia niantso manao hoe hosana isorana izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ery ambony ery dia andin'ny faharoa dia Jesosy nanao hoe makanesa amin'ireo vohitra tandrifinareo eroa dia midira ao dia maka miahita zana-biriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona dia vao izy ka eto aty amiko. Marika zany dia mitantara afaka malala hoe ilay mesia na Jesosy miakatra any Jerosalema dia nitaingina zana-biriky amelarany olona lamba eny amin'ny arabe andehanana ilay zana-biriky ary ny olona kosa mirakoraka amin'ny sampakazo na ny sampandrofy manao hoe hosana ho any zanaka Davida. Eo rehefa koa malala dia efa misy fifantsokevitra. Misy fifantsokevitra. Ina ilay fifantsokevitra? Andriamanitra zany raha Jesosy raha niakatra any Jerosalema dia inona no fidin'i Jesosy? Zana-biriky. Zana-biriky
tanora. Ny dikan'izany dia izao filazana mazava tsara araky ny bokyny Zakaria 7:5 fa niendrika nisehon'ny fatogavan'i Jesosy amin'ny mahamesisy mpanjaka azy dia ilay fahalemem-panahy. Ny dika avy hatrany zany fa ny firenena izay andray an'i Jesosy na ny fiarahamonina mandray an'i Jesosy dia fiarahamonina mila vonjy, fiarahamonina feno herisetra, feno fakahalana ka ilana fahalemem-panahy. Fiarahamonina izay ahitana fifandonana, fikotranana, korontana dia mitady fiadanana. Ka ny dikan'ilay hoe Jesosy mitaingina zanabrika dia mitory manao hoe lay Mesia andrasana dia ity, tsy lay Mesia tonga amin'ny kely, tonga amin'ny voninahitra, tonga amin'ny fahefana zay eo. Fa izay tokoa Jesosy tsy lavintsika izany, izay mahandriamanitra azy, fa ny toetra izay tiany aseho amintsika ry havako malala dia izao: tsy lay Mesia be voninahitra mendrika antsika amin'izao andro ankehitriny izao, fa lay Mesia mpamindra fo, lay Mesia izay tia antsika, lay Mesia izay mpanjaka, saingy mpanjaka nanetry tena, satria tsy mendrika akory hidirany voninahitra na dia ny fiainantsika. Ary dia zay ny faminan'ny Zakaria mpaminany hoe ho avy ny Mesia, ho avy ilay mpanjaka, dia mpanjaka malemy fanahy izy, mpanjaka vonina hamonjy izy. Dia itoetrany Mesia ampitainy Zakaria mpaminany io ara no hotsika ny vidian'i Jesosy, milaza hoe mila vonjy tsika olombelona, tsy mendrika itsika, ary iny Jesosy tonga hamonjy itsika. Fa tsy izay kosa nefa nandrasan'ny vahoaka. Io le fifantsokevitra. Hoy ny filazan'ny Marika azy hoe dia namelatra ny lambany teny an-dalana ny vahoaka. Raha toa ka mamaky tsara ny soratra masina tsika rehefa malala dia tsy vaovao amin'ny soratra masina mihitsy no hoe misy mpanjaka mandalo dia amelarana isorona ny akanjo na ny lamba eny amin'ny olona dia avela andehanan'ilay mpanjaka na hitsahan'ilay mpanjaka. Tsy vao Jesosy akory natao an'io, fa mamaky tsara ny bokin'ny mpanjaka 2:7 ianao dia ho azonao ny dikan'ilay antony namelaran'ny olona ny akanjony na ny lambany teny an-dalana. Io mpanjaka 2:7 io no manazava ny etaetan'ny olona sy ny andrasan'ny olona tamin'ilay Mesia. Ao amin'ny mpanjaka 2:7 dia misy tantara tahaka izao: Jeo zany izay tsy nanapo mihitsy no tonga mpanjaka, dia indray maka Elisa naniraka ny ankizilahiny, ao naniraka ny ankizilahiny Elisa mpaminany io zany, dia niteny tamin'i Jeo hoe ry Jeo, ianao no mpanjaka, ary ny raha ny Elisa mpaminany aho hanositra anao ho mpanjaka. Ary dia asay niataka atao amin'ny efitrano manokana Jeo zany eo ampovoan'ny namany maro be eo, dia natson'ilay ankizilahy ilay iraka Elisa mpaminany, dia natsony dia nafarany hoe ianao dia nofidian'Andriamanitra ho mpanjaka ary hanositra anao ho mpanjaka, ka izao no ataonao, ianao no hamono ny taranak'Ahaba, ianao no hitsara ny taranak'Ahaba, ho aringanao ny taranak'Ahaba izay nampiodina ny olona tamin'Andriamanitra, aringanao ny taranak'Ahaba izay nanimba ny fiainan'ny zanak'Israely, ary ianao mpanjaka no anao zany, ka avy sorona mpanjaka ianao. Dia nisorona mpanjaka Jeo. Dia rehefa vita fa sorona mpanjaka dia anjeo mpanjaka dia lasa lay ankizilahy Elisa. Dia tonga avany namany Elisa rehetra kivantena tamin'i Jeo, hono ary Jeo, inona ny alehan'iny adaladala iny tao aminao, notondrony reto namany Jeo reto ho adaladala ny iraka Elisa. Dia hoy Jeo hoe fa fantatrareo ihany moa e. Dia hoy ny namany Jeo manao hoe raha zao marina fa inona natao tao, dia nazavainy Jeo hoe zaho no mpanjaka. Vao niteny Jeo manao hoe zaho no mpanjaka, dia nesoro ny olona rehetra nahenao ny Jeo ny lambany, ary tena velana nandeha tamin'iny Jeo mpanjaka. Izay sary zay ny tsy aivo ny Marika amin'ity Marika 7:20 milaza fa ny vahoaka dia toy ny mampitahany Jesosy amin'ny Jeo mpanjaka.
ny andrasan'ny vahoaka zany amin'ny Jesoa dia Jesoa maka ny toerany jeo. Inona ny toerany jeo? Amalifaty tamin'ny etraketraky ny Romanina, amalifaty tamin'ny karavasin'ny Romanina. Zany hoe ny zavatra nandrasan'ny vahoaka dia mpanjaka tahaka ny jeo, zanak' Davida, saingy zao mpanjaka zay tahaka ny jeo, mpanjaka zay ho tanan'Andriamanitra hitsara, ny tanan'Andriamanitra zay handringana ny Romanina, satria azoarina tsara mihitsy amin'ny fanjakana Romanina, na ny mamarina koa azoarina tsara amin'ny Iahaba sy ny tarana ny fanjakana Romanina, azoarina tsara amin'ny Iahaba ry Heroda sy ny namany, ka dia niandry mpanjaka izay hanao tahaka ny jeo ireto vahoaka reto. Zay no natonga azy nanao hoe hosana amin'ny avy indrindra ho tahina ny fanjakana zay avy amin'ny Davida mpanjaka. Sy tokony adonotsika fa Heroda dia tsy taranak'i Davida akory. Raha amin'ny tenin'ny Jiosy manao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida dia milaza ataontsika hoe etaeta ny anjakan'ny taranak'i Davida izy, satria Heroda mpanjaka dia tsy taranak'i Davida tsy akory, fa ny sandoka fahefana, fa tsy taranak'i Davida mihitsy Heroda mpanjaka. Zay mahatonga an'ireto hoe namelatra ny lambany ny vahoaka tao Jerosalema niandry izay hoe Jesoa aka ny toerany jeo zay, ka andripaka ireo zay nampijaly ny vahoaka Jiosy ny fanjakana Romanina, ny Heroda sy ny namany, ireo mpivadika rehetra. Fifandosoan-kevitra. Jesoa tonga amin'ny fahalemem-panasy ny fitiavana, mitaingina zana boriky. Ny vahoaka miandry mpanjaka izay aneo hery, aneo fitsarana mahery. Inona no nitranga? Tsy nitovy hevitra Jesoa sy ny vahoaka. Ary ny farany andro vitsivitsy monja tao aorian'io, ilay vahoaka ny antso hoe hosane, tika leo vonjeo re zahay, tena miandry jeo, zany hoe miandry mpanjaka monjy azy amin'ny hery. Rehefa tsy hitany teo amin'i Jesosy zay dia andro vitsivitsy monja miantsoantso ireo vahoaka ireo manao hoe omboy amin'ny azo fijaliana. Le afaka malala amin'izao alahady fandraisana izao, fandraisana mora amin'ny fandaharam-potoana atsika, fa raha toa ka noho ny toejahatra maso samihafa dia tsy afaka miombona amin'ny sakramenta akory isika amin'ny endrika hita maso. Dia amin'izao alahady izao, inona no andrasan'ny tompo aminao amin'ity marika toko 1:20 ty? Voalohany indrindra dia izao, olona makato azy. Zay no andrasan'ity Jesoa mpanjaka ity, mba tsy hatonga anao hifandiso hevitra amin'Andriamanitra, mba tsy hatonga anao hifanohitra hevitra amin'Andriamanitra, satria mandrakariva ny olombelona dia manana zay fomba fijeriny zay maha-olona azy. Dia inona no mahatonga anao tsy hanana fifandosoan-kevitra amin'Andriamanitra? Voalohany dia izao, ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao dia izao, olona mankato azy. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, mandehana ianareo roalahy mankere amin'ny vohitra tandrifinareo roa. Mankato ny mpianatra. Tsy nanao hoe dia raha ohatra moa zany ka izao no tenen'ny olona, ka raha ohatra moa zany ka tsy ontsony zany fa efa lasa, raha ohatra moa zany ka izao, zany hoe tsy kristianina be fahamaliny, tsy mpanompon'Andriamanitra be fahamaliny, fa mpanompon'Andriamanitra mankato amin'ny fo madio, zay asain'Andriamanitra tanterahina, zay mampanjaka an'Andriamanitra, mitaky fankatoavana izy. Asa manahoana ry havako malala? Rehefa asain'Andriamanitra mananateraka ny lalàna isika, dia mitady fomba hanamarina tena ka izao ange Andriamanitra le izy. Movatsy tahaka ny nataondra lehilahy rehefa nanota tao amin'ny Zahetena, nafaran'Andriamanitra, aza hinanana ny azo farahoana ny tsara sy ny ratsy. Fa raha mihinana dia maty ianao, dia inona nataondra lehilahy, inona nataon'ny olombelona? Ka le vadiny menao ange, ka zao ange, ry havako malala. Rehefa manota ny olombelona dia ka zao ange, ka zao ange. Fa eto ry havako malala ny tenin'Andriamanitra dia izao, ny andrasan'Andriamanitra aminao amintsika amin'izao fotoana sarotra izao dia ny fahavononana ankato. Mandalo rivotra sarotra isika ry havako malala, mampiolkoditra, tsy mbola nisy ohatrao tao anatin'ny 100 taona. Fa inona ny fampieritreretanao antsika? Lay apokalipsy novakina teo koa moa dia tena faminina mihitsy ry havako malala, lay apokalipsy toko 10:20 teo. Lay
lay milaza fa isloza averan'andriamanitra andalo zay le apokalipsy nivakitsika teo ary loza ateraky ny fahatezeran'andriamanitra avako malala mitsatra ny fahatezeran'andriamanitra raha toka ny mpino sy ny vahoakan'andriamanitra manaiky manao tahaka ity roa lahy irany Jesosy ty mandany anareo lahy de tahak'izay koa ny anyrahana ny fiangonana mankato kristianina mankato tsy kristianina mifanjana amin'ny zavatra ataon'andriamanitra tsy kristianina manamary tena tsy ny kristianina mifampiandry amin'ny asan'andriamanitra fa kristianina mahatoky ary raha misy tokony hibebahana ny tokantrano afaka amin'izao alahady fandraisana izao dia metra-panontany hoe tompo efa mifanjana ve zahay mba vitanay ve ny zavatra mba nasainao nataonay sao dia tsy vitanay sao dia ny hevitra intinay tanterana sao dia tsy mankatoanao zahay ary ny faharoa avako malala dia Jesosy maniraka roa lahy tsy maniraka olona ray Jesosy eto fa maniraka roa lahy izy ny dikan'izany dia zao ry havako malala ny asa mpanaovin' Jesosy dia asa miaraka ny asan'Andriamanitra dia asa miaraka ao Matteo dia amin'ny liko marombarana kokoa lioka rehefa nandrahan Jesosy fitopolo lahy dia mandeha tsiroaroa izy lazana fa izay fiarah-miasa izay fankatoavana miaraka izay ny ty marika anana aseho amin'ity Jesosy mpanjaka ity raha afaka malala ny kristianina dia amin'ny fankatoavana sitrapon'Andriamanitra dia eritreretiny hoe izy rery ihany manany marina izy rery ihany tsara izy rery ihany mendrika izy rery ihany sy ny sisa fa eto ry afaka dia hoy Jesosy roa lahy nareo ny rahiko ary rehefa roa lahy nareo ny rahiko dia tsy hifanjanonareo eny am-pandehanana tsisy manao hoe ary le izy ka ary le zanabrika zanabrika le izy fa zanakomby le izy fa sovaly dia eny izy roa lahy tsy maintsy takina inona fitovitsay tsy maintsy takina inona resaka afaka malala tsy irery zany ianao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tadidio zay fa Jesosy mpanjaka tsy mamela anao irery zany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra misy olona irahany tompo miara-manompo aminao mandrakariva zay hitakina fanetretena aminao ny fiaraha-miasa aminy akato avy Andriamanitra riavana dia akato azy isika ary ndeha isika hisokatra amin'ny namantsika ndeha isika anaiky fa misy olona sain'ny tompo miara-miasa amintsika ndeha isika anaiky izay fahasamihafana zay hoe tsy irery ange ahy fa ny faharoa avako malala amin'ny toetra faharoa izay takin'ny tompo amin'izany Jesosy amin'izany Jesosy mpanjaka atsika izany ka ny safidiny zanabriky ny safidy ho Andriamanitra mamangy atsika ao anatin'ny fahalemem-panahy dia ny toetra faharoa dia izao ry havako malala Jesosy mankasitraka izay atolotry ny olona azy Andriamanitra tsy mba mila vaniny Andriamanitra fantatry ny tompo tsara mihitsy ange ny ao an-tsain'ny vahoaka fantatry ny tompo tsara mihitsy ny ao an-tsain'ny vahoaka raha namelatra lay lamba ny vahoaka fantatry ny tompo tsara fa tsy mitovy hevitra aminy reto vahoaka reto fantatry ny tompo tsara fa ireto vahoaka reto izao miandry azy hamalifaty ny fanjakana Romanina fantatry ny tompo tsara fa ny ao an-tsainy reto vahoaka reto dia miandry Jesosy hampiasa herisetra zay ny dikany hoe namelatra lamba ho isika fa izao tsy nitsara Jesosy fa nanginy Jesosy ary tsy niteny Jesosy tsy vitan'izay ihany fa lay vahoaka naka lay ratsakazo nanao hoe hosana dia midika hoe zay teny ampelatanan'ilay vahoaka zay teny an-tanany teny zay voatsirambony tanany teny reny nentina ny mevoninahitra an'Andriamanitra ay lay Jesosy atsika ry havako malala izay zavatra eny amintsika ka hoe tsika makasitraka azy ekeny na dia ratsakazo azy na dia tsy takatry ny saina na dia amin'ny fomba tsotra indrindrara izay eny amintsika dia akasitrahan'Andriamanitra ravako malala ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra tsy amoronanao ny tsy misy akory fa Andriamanitra mankasitraka izay omena ho azy Andriamanitra tsy mitanisa
hoe ka za angefa nanomenao an'izao ka tena hoana tsy tia nomenao a za angefa tsy zany Andriamanitra ry avako malala fa zay eny aminao atolotra an'Andriamanitra anio izay eny aminao ratsakazo ny tena ampelantanany vahoaka dia zay nety omben Jesosy dia niraisiny Jesosy efa kasitrahany zay diso fijery momba an'Andriamanitra ny vahoaka teto fa izao niraisiny Jesosy ihany zany ry avako malala ry fiangonanao inona atolotra ao an'Andriamanitra mety misy tsy fifantsokevitra mandrakariva eo aminao sy Andriamanitra fa inona ny vahaolana dia zao io ambarany marika io atony amin'ny fanetretena izy atony amin'ny fanetretena izy ary zay zavatra atolotra ho azy dia atolory amin'ny fitiavana fa ny zavatra atolotra rehefa amin'ny fitiavana no anatonanao an'Andriamanitra dia foana ny fifantsokevitra eo aminao sy Andriamanitra ny fitiavana ry havako malala no manafoana ny elanelana sy ny fifantsokevitra tsika amin'Andriamanitra hoy Isaia mpaminany araka ny tenin'Andriamanitra dia nampitondra Isaia mpaminany ny tompo anao hoe ny fihevitro tsy fihevitra reo fa izao ry havako malala tonga fihevitr'Andriamanitra ny fihevitritsika takatritsika ny fihevitr'Andriamanitra ary eken'Andriamanitra ny fihevitritsika raha toka mihazakazaka amin'ny fitiavana isika ahitsin'Andriamanitra ny fijery iny mety diso mihitsy indray ny fijerintsika an'Andriamanitra misy azambe lehibe eo fa rehefa mitoetra amin'ny fitiavana isika dia izao foana zay elanelana izay impirimpiry moa ny tsisy fifantsokevitra ao amin'i Jesosy ny mpianatra misainge zany impirimpiry ny tsisy fifantsokevitra eo amin'i Jesosy ny mpianatra ao amin'ny fanjakan'Israely sy Andriamanitra tamin'ny Davida sy Andriamanitra misy fifantsokevitra mandrakariva fa rehefa nitoetra tamin'ny fitiavana ny zanak'Israely na dia teo ary ilay fifantsokevitra dia foana tsy kelikely zay ny sokatra ihany ny fon'Andriamanitra ry havako malalo ray maka ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana faharoa nanao zao fanazavana izao zay aitsika tsenjery fifantsokevitra ny tiana tenenina eto nangata zavatra tamin'ny tompo aho ny apôstôly Paoly dia nangataka taminy aho fa izao intelo ny nangataka taminy ny hevitra fa hamaly vavaka izy ny hevitra fa zay angatahako aminy dia ho azoko aminy aza koa ny hevitra fa izao rehefa sitranony tompo amin'ity aretiny ity aho satria nararirary ny apôstôly Paoly toratorana anga tsy dia tsara maso loatra anga noho ny toejahatra enany teo amin'ny fiainana noho ny lafijahatra maso samihafa zay matetika tenenindreo mpamoaka efiteny hoe vokatry ny fianjaran'ny tany Damaskosy toe-pahasalamany atry ny fahazy sy ny sisa rehetra dia nanaretina ny taizany ny apôstôly Paoly dia nangataka ny apôstôly Paoly hoe tompo zavatra rehetra inga hainao e fa no zany dia mangataka aminao mba hositranonao fantatro fa ny zavatra rehetra hainao kanjo mivaly tenin'ny tompo manao hoe ampo anao ny fahasoavako ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena zay le fifantsokevitra inona le fifantsokevitra ny fifantsokevitra dia ity misy zavatra indraindray heveritsika ho fotokony ho sahazatsika heveritsika fa tokony homen'Andriamanitra atsika kanefa ka tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra zay marika toko faraikabily folo afaka malala fa rehefa nahatoko ny fitiavan'Andriamanitra ny apôstôly Paoly dia tahaka ny any fa kay ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitr'olombelona ary eto amin'ity marika toko faraikabily folo ty afaka malala tena misy ny fifantsokevitra teo amin'ny vahoaka sy Jesosy ary amin'ny fiainanao koa dray mety misy zavatra tsy takatrao mihitsy amin'ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra andrasanao amin'Andriamanitra nefa kay tsy zay le zavatra mitranga dia marika toko faraikabily folo manazava ny fanetretenanao ny fahatokinao an'Andriamanitra enao miantso eo hosana vonjeo amin'ny fofeny fitiavana rehefa takatrao zay dia hotsapanao fa kay ny fifantsokevitra na ny zavatra izay tsy takatrao momba ny fitotan'Andriamanitra hazavain'Andriamanitra aminao ny heviny any am-pandehanany dia andray tahaka nandraisan'ny Paoly ilay tenin'Andriamanitra ianao manao hoe ampo anao ny fahasoavako avako malala ny olona tena sitrak'Andriamanitra manao tony hoe hosana amin'ny zanaky ny avo indrindro tahina ny fanjaka izay avy amin'ny Davida raintsika
miombona amin'ireo vahoaka reo tsika afaka malala ary miombona zany amin'ny fomadio dia izao ny olona manaiky fa ampoazy ny fahasoavan'Andriamanitra raha toka mitsena ny Jesosy mpanjaka ianao amin'izao fotoanany alahadiny sampany fy izao ka tena hitsena ilay Jesosy mpanjaka tompony hery sy ny fahefana nefa nanetry tena ny safidy hanetry tena noho ny fahotanao dia zao ry afaka malala ny olona tena mandray azy ka manao ireto hoe hosana ho amin'izay saona izay avy-miaran'i Jehovah dia ny olona resy lahatra ny tenin'Andriamanitra hoe ampo azy ny fahasoavan'ny tompo ampo anao ny fahasoavan'ny tompo ry afaka malala koa dia ny tompo ny anafana ny fonao ampahery anao arotsaronao fa efa avy efa tonga ho anao ilay Jesosy ilay malemy fanahy ilay tianao ilay amonjy anao ary aritra ny zavatra mafy isan-karazany ho famonjenanao ivavaka manginy tsy ravako malala ao anatin'ny zavavaka manginy zany ao rahantsika kosa ny hiran'ny feo tantely ao anatin'izao zavavaka izao dia tonono hoe tompo randray tsy mitovy hevitra zasa ianao randray tompo tsy tahaka trony zavatra hitondrano randray mifandiso hevitra aminao mihitsy ataka ny apôstôly tahaka ireo vahoaka ireo vahoaka tompo na tsy takatra raha ny hevitrao dia atao fitianao ka fantatro ny fahamarinany teninao hoe ampy ho an'ny fahasoavanao dia mivavaha amin'ny tompo mangina ary ankatoavy izay tiany ataonao io avaka sika dia avako malala ivavaka sika ary ny ivavaka sy ny tsodrano dia ny hira noforon'ny rambotina izay fanaotsika eto Ambohitately fanao ny fiangonana FJKM maro ny hoe aza matahotra hira manome toko fa efa tonga ilay mpanjaka efa tonga ilay mpamindra fo efa tonga ilay mpamonjy efa tonga ilay Andriamanitra fitiavana dia aza matahotra ianao aorian'ny vavaka sy ny tsodrano anaovantsika izay hira izay vavaka sika ravaka tompo misaotranao izay no ny amin'ny teninao fa indraindray zavatra andrasanao aminay tsy ataonay ho zava-dehibe fa ny zavatra andrasanay aminao no mahamaiky anay
sy ny zavatra tianao ataonay ny mahamaika anay, fa ny zavatra tianay ataonao ny mahamaika anay, dia mandrakariva mifandiso hevitra aminao zahay, satria lasa aloha ny zavatra takinay aminao, ny zavatra andrasanao aminay. Misaotra Tompo fa nampatsiaro anay ianao tamin'ity alahady ity, fa ny fankatoavana anao zay no antoko ny fifalianao amin'ny fiainanay. Andriamanitra mpanjaka ianao ary mitaky fankatoavana, ary amin'ny alalan'ny fankatoavana ianao ny tsy petrahan'ny olana na inona eo amin'ny fiainanay, satria voavahanao melony zavatra rehetra, raha rahanay ny baikonao, tahaka ireo mpianatra izay ny rahainao tsy nisedra olana na inona satria nankatoanao. Mandalo zavatsarotra izay ankehitriny Tompo, dia ampahirezo ahy ankatoanao, fa vahaolana ny fankatoavana anao, ary rehefa mankatoanao zahay ianao ny mialo lalana amin'izay rehetra fanontaniana, izay rehetra zavatra setraina. Mampianatra anay kosa ianao fianao Tompo, fa rehefa mankatoanao zahay, ny Andriamanitra hitanay, ny Andriamanitra tsapanay, ny Andriamanitra dia Andriamanitra tianay ka manaiky ny fanoloran-tenany ao anatin'ny fanetretena. Ianao ny vavaka Tompo amin'ireo fo zahay, atao vekenay ny sitraponao, ary alandray misy zavatra tsy azonay amin'ny fitondranao, dia ampianaro izay ho tianao, fa amin'ny alalan'ny fitiavana ianao no ahatakarana ny sitraponao, ka hamarina ny teninao aminay manao hoe ampo anay ny fahasoavanao. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonana rehetra, ho an'ireo mpino rehetra, ho an'izay manatrika izao fandaharana izao, atao voampo azy ny tsiraray avy ny fahasoavanao, fa efa tonga ianao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao, malemy fanahy, tsy miavina am-po, mamindra fo, dia sitrano zahay, sitrano nisambatan'olona, aza ataonao misy diso anjara fiadanany nisambatan'olona amin'izao ora sy fotoana izao. Vavaka izay Tompo ho an'ireo marary na iza tratry n'izao varanaretina izao, atao fiasana ampelantananao, ampibebahana izao tontolo izao, izao famanginao izao, sitrano marary Tompo, ampahirezo ireo mpitsabo, ireo fianakaviana izay miatrika ny fitsaboana, ampahirezo Tompo, zavelanao kivy. Vavaka izay Tompo ho an'ny fianakaviana tsiraray avy, ampifiankatiavo, ampiraiso saina, tovy mahay mifamela amin'izao fotoam-pamangina izao. Andriamanitra mpanjaka be fitiavana, foan'ny herisety eto amin'izao tontolo izao, foan'ny adilahy, ataovy mahay mitondra izao tany menao anay izao amin'ny fahendreny zahay, ataovy mahay mifanaja. Jereo ny zanakay rehetra, arovy amin'ny fakapanahy, ny entony ny tany lavitra ny toerana maro samihafa Tompo, dia jereo amin'ny indra fonao, dia jereo ny fiangonanao, ny teninao tsy mba voafatotra, dia atao amin'ny fiangonanao hitory ny filazantsaranao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra izay ahafahany manao izany. Amin'n'anao Jesosy naovana izany vavaka izany, ary mbola imbona anay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe ray anay izay any an-danitra. Raiso nitsodrano fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra neno eo aminareo, ka ho arovan'ny Tompo avokoa ny ainareo, ny tenanareo, ny fanahinareo, ny hevitrareo, tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, mahatoky ilay efa niantso anareo, ilay Jesosy Kristy Tompo mpanjaka anareo, izy no anefa izany ho aminareo any ny fiadanana. Amen.
aza matahotra anao hira na firanana-botany telo fahatelo ampitelopolo.
andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.